Mbola ampitombona ao aminareo mandrakariva ry havana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fanahy masina dia mbola hitarika sy hampianatra antsika indray hampiorina ny firontsika hatrany. Tsy anjery mofonaina. Efa hay ve? Aiza misy azy? Jaona 2:12 ny andiny 7:70. Ndeo vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Raha misy mandray ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Raha misy mandray ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Raha hoe samy hoe mibanjina azy fijaliana sady miteny an'izany dia ataovy tsisy very fa izay ilay hoe tsy anjery. Raha misy mandray ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay ilay tsy anjery. Ary dia io ry havana no ifantohantsika amin'izao fotoana ny toriteny izao. Filazantsara araka ny Jaona dia filazantsara somary manavy antsika fiangonana satria maro ny hevitra saritakariny. Ao amin'izany filazantsara araka ny Jaona izany, tsisy ohatra rehefa nampianatra ny amin'ny mofonaina dia voalaza ny soratra masina hoe maro ny mpianatra noho ny ala, satria sarotra tamin'ny mpianatra ny nandray ny hevitra nambaran'i Jesosy milaza azy ho mofonaina. Dia hoy Jesosy, ianareo koa mba te hiala. Betsaka ny hevim-panahy saritakarina amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Izao tsy anjery mofonaina izao dia mifamatotra amin'ny tantaran'ny herinandro masina. Tao aoriana ny akaran'i Jesosy an'i Jerosalema alahadin'ny sampandry indrindra dia voalaza ny soratra masina manomboka eo amin'ny 20 fa nitady ahita azy ny Grika, ahitany Jesosy ny Grika, fa nitodika manokana tamin'ny mpianatra i Jesosy ho setrin'izany dia nampahery azy ireo mba hiorina tsara amin'ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy, satria ho avy ny andro tsy maintsy hanesorana an'i Jesosy eto anivon'izao tontolo izao. Rehefa izany dia mahatsiaro mangorohoro i Jesosy nandray fampaherezana avy amin'Andriamanitra izy. Dia gaga ny olona rehetra ary lasa nihery Jesosy hoy ny soratra masina. Rehefa nihery Jesosy dia niverina indray eo amin'ny 1:70 ary mitohy amin'ny 1:70 izay lazainy eto, ny antso, ny teny mbola mampandre, teny fiantsona fibebahana, fialanenina, andraisana ny famonjena. Ny 1:70 ry havana dia misy filazana manao hoe ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy ny antso ka nanao hoe. Ilay hoe ny antso dia ny teny ampabe maso, ny teny mafy sady andranomaso. Zay io voambolan'io. Teo mason'ny daholobe, ny teny andranomaso, ny antso, ny teny mafy hitaonan'ny olona. Izay nambaran'ny Tompo eto amin'ny 1:70 no raisitsika.
raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izao tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Eritreretinao ve hoe izany Jesosy zany mijoro imasom-bahoaka tamin'ny fotoana nitenenany alaovy sy ara-tsaina hoe ankehitriny manao an-dranomaso amintsika fiangonana raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Jesosy Kristy nirahana hiteny sy anitsy. Jesosy Kristy nomena fahefana hiteny sy anitsy. Rehefa mamaky ny manaraka isika dia ambaran'i Jesosy eo fa Jesosy Kristy dia tsy miteny izay tiany holazaina. Jesosy Kristy tsy mitory izay tiany hotoriana. Jesosy Kristy tsy manambara izay tiany ho ambara, fa Jesosy Kristy dia milaza izay nandidiana ho lazaina. Ary io mandidy azy io dia ilay Andriamanitra naniraka azy ambarany eto hoe ny ray. Jesosy nirahana hiteny sy anitsy. Mbola maniraka hiteny Andriamanitra mba hitondra fanitsiana ho an'izay manao fahadisoana, mba hampitodika ireo tsy mitandrina ny teny izay ireny amin'Andriamanitra. No hoe mitandrina dia manome lanja na koa manisy dikany, eno mino mankatoa. No hoe tsy mitandrina zany dia manamaivana, manao tsinotsinona, tsy mankatoa ny teny izay ireny. Ary eo no hitondran'i Jesosy fanitsiana mafy sy an-dranomaso. Tandremo izay ireny areo. Azafaly manda manao tsinotsinona, manamaivana ny teny, fa izao raha miteny hoy Jesosy dia miteny izay nandidiana ho lazaiko. Izay ny andininy 7:7. Fahefana avy amin'Andriamanitra no hitenenan'i Jesosy. Ny teny izay lazaina dia teny misy ny fahefan'Andriamanitra, mifono ny fahefan'Andriamanitra, manda ny fahefan'Andriamanitra izay manda ny tenin'i Jesosy. Misy ry havana voadona no ho ny tenin'Andriamanitra, mandona ny fotsika ny tenin'Andriamanitra, fa sika manao hoe okaloha tsy ho voaiko ny foko. Indraindray mazava ny lalana atoron'Andriamanitra, fa isika mbola mizotra amin'ny lalan-dririnina, manao hitsin-dalana amin'izay tiantsika andehanana ihany. Manindrona ny tenin'Andriamanitra fa tsy tonga hibebaka isika amaivantsika ny fitaomana hibebaka. Izay antsonantsika dia ny hoe aza lavina fa tandremo ny teny renao. Mbola manao an-dranomaso miantso indray ny fiangonana, ny hibebahana, hitodiana amin'Andriamanitra, aza maivanina ny fitoriana ny teny, aza maivanina ny fitaomana anao hitodika amin'Andriamanitra, hiala amin'ny lalana mahazatra, andeha amin'ny lala mahitsy, hitarian'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ilay teny misy fahefana. Ny faharoa, Jesosy Kristy dia nirahana hitia, tsy hiteny ihany fa nirahana ity, nomena fahefana hity ka hamonjy izy. Tazantsika eto amin'ny tapany faharoa amin'izao tsenjery mofinaina izao ny filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izaho tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao.
maneho fitiavana ho fialanenina amin'ireo nandre fa tsy tonga amin'ny finoana sy ny fankatoavana ry havana. Izany teniny Jesosy zany. Avelan'i Jesosy any ny mampitsara azy, asehony kosa ny mahampamonjy azy. Azatonony fa ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia araky ny anarany hoe hamonjy Jesosy, ny tompo no mpamonjy, Jehova no mpamonjy. Tonga teto izy niakatra ho any an-danitra ary hiverina indray. Ilay fiverenan'ny fanindroany dia hitsara kosa. Izao fotoana izao eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo dia mbola andro mpamonjena. Mbola andro mpamonjena ary ametrahan'ny tompo any ambadimbadika any aloha ny mampitsara azy. Tsy hitsara azy aho fa tsy tonga amin'izao tontolo izao aho hitsara, fa tonga amin'izao tontolo izao aho hamonjy. Tolotra famonjena ry havana no atolotra Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Efa nanday ireto mpiara-monina tamin'i Jesosy ary ao anatin'ny herinandro masina indrindra mahavaivay ny fandavan'izy ireo ny teny nentin'i Jesosy. Efa nanda mbola antsoina anana fahafahana hibebaka ihany mba ho vonjena. Tena hoe efa fatra-pandaha izay tsy mihaino ny teninao, izay tsy manaiky anao, fa mbola anaovan'i Jesosy an-dranomaso satria tonga hamonjy izy fa tsy hitsara. Rehefa mijery ireo arsiva ny tantaram-pamonjena ao amin'ny Baiboly isika ry havana dia mahita tokoa fa sasatry ny miarina ny zanak'Israely ary sasatry ny manarina azy Andriamanitra amin'ny tanam-pitiavany. Ao amin'ny tantaran'ny niakaran'i Jesosy any Jerosalema filazantsaraka ny Lioka 20 miakatra any Jerosalema i Jesosy dia mieritreritra ny hoe raha mba mahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity ihany aza momba ny fiadanana ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Malahelo i Jesosy miakatra any Jerosalema tsy takatry ny olona ny famonjena. Mbola mitady ny hamonjy i Jesosy, mbola mitady olona ho vonjena i Jesosy. Mety isan'izay sasatry ny miarina koa ianao amin'ny fiainana. Mety isan'izay fatra-pandaha ny famonjena ianao na dia efa teto ihany aza isan'andro mandrakariva tahaka ny Jiosy izay nifanerasera tamin'ny Baiboly, nanatrika nanaraka ny fianaran'i Jesosy, fampianaran'i Jesosy. Mety ho isan'izany ho tahaka izany ianao, fa anio ny tompo mbola maneho ary mamita ny hiraka hilaza fitiavana hamonjy. Voalaza ny soratra masina ery aloha ery fa misy mpanapaka ny sinagoga izay nino saingy natahotra ny fariseo eo amin'ny 2:20 dia tsy nanaiky, tsy nanaraka, tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mety ho tahaka izany koa isika, tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana saingy matahotra ny fahefana hafa, ny voninahitra mety iraraka any ivelan'ny fiarahamonina dia tsy manaiky hibebaka, tsy manaiky hitodika amin'Andriamanitra, tsy manaiky handray ilay tolotra famonjena. Ny mameno ny saina dia ny tahotry ny fitsarany ety amin'izao tontolo izao, fa anankiray koa matahotra ny fitsarana avy hatrany isika. Nefa aza donona ry havana fa no tahotry ny fitsarany i Jesosy dia ny fandraisanao ny famonjena. Raha nandray ny famonjena marina ny olona na ho avy anio azy i Jesosy hitsara, tsy misy atahorana, tsy misy atahorana. Mbola andro mpamonjena izao ry havana,
tsy tonga hitsara i Jesosy aloha fa mbola hamonjy ho raisinao venitolotra famonjeny omeny mahimaimpona tamin'ny nafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Anio ary Jesosy miteny amin'ny fahefana sy amin'ny fitiavana, tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho i Jesosy fa hamonjy izao tontolo izao. Eninao ny teny, tandremo ny teny, mbola te hamonjy anao i Jesosy Kristy. Amen.